Matio toko 2. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodia Jesosy tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, dia indreo nisy magy avy tany Antsinanana tonga tany Jerosalema ka niteny hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahita ny kintana teny Antsinanana izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary noho nandre izany i Heroda mpanjaka, dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema manontolo. Dia namory ny lehibe ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy, ka nanontany azy ireo hoe: aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Dia hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra amin'ny ireo tanàna ao Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no iavian'izay iray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Dia nampiantso ireo magy mangingina i Heroda, ka namotopototra fatratra azy ireo ny amin'izay fotoana nisehoan'ilay kintana. Dia naniraka azy ireo hakany Betlehema izy, ka niteny hoe: andeha hadiadio tsara ny amin'ny ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohaka eo anatrehany. Rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny Antsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoerany zazakely. Koa noho ny nahita ilay kintana izy ireo dia diboka faliana. Ary rehefa tafiditra tao an-trano tokoa izy ireo dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nosokafany ireo fitahirizan-drakiny dia nanolotra fanomezana ho azy izy ireo, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Nefa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nandehanany nody ho any amin'ny fonenany. Noho ny efa lasa nandeha ireo, dia indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka niteny hoe: mifoaza ianao, eto ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Ezipta, koa mitoera any ambara-piteniko aminao, satria i Heroda dia mitady ny zazakely ho vonoiny. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nakany Ezipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Heroda, mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe: nantsoiko avy tany Ezipta ny zanako. Noho ny fantatry Heroda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra mafy izy ka nandefa iraka hamono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no ho midina, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny fotoana izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina any Jeremia mpaminany hoe: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra, nitomany ny zanany Rahely, ary tsy azo nampiononina izy satria lany ritra ireny. Rehefa maty Heroda, dia indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny Josefa tany Ezipta tamin'ny nofy ka niteny hoe: mifoaza ianao, eto ny zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty ireo izay nitady ny ainy zazakely. Dia nifoha izy
ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny taniny Israely. Rehefa reny fa i Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby any Heroda rainy dia natahotra akany izy. Koa rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy dia lasa nakany amin'ny faritanin'ny Galilia. No ny tonga tany izy ireo dia nonina tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hatao hoe Nazareana izy.